Allô? Allô? Izy zao? Ahoana lasa? Manaja anao patron. Aiza izy zany zao? Aty Amerika anatrika an'le fivorim-be momba ny zon'olombelona. Ka manao ase? Salama tsara loatra am'izao e. Mbola manao vakansa kely aty Anosy be. Ka finaritra ery zany zao. Mba milamindamina kely aloha ny sainy de ararotina kanarivotrako. Kanefa de ialatsiny be de be indrindra le tsy fa raha-pirenena moa izy ity ka tsy vita raha tsy fanakonana. Ohatray marina. Fa inona indray zany patron de anombinana indray ve zany ny fialan-tsasatra? Ka tahoana vonjeo aloha firenena. Nefa de mba efa niomana nanao fety aty Anosy be nge. Mandeha fera kely aloha se. Io no antony fa aza de malahelo am'izay andro kely mba very moa. De ahoana sy ahoana nefa izy zany? Zany hoe zao nandalo tao Eropa talohan'ny ondranako aty Amerika. De inona de tafahoana tamin'ireo lehiben'ny sapapitsik'ilovana samy hafa de niady hevitra nandritra ny ray andro mandra-pandeha aty États-Unis. Nisy renseignement hafa indray zany? Nisy tokoa. Satria tamin'izay no nametrahany zareo fanontaniana tamiko hoe ahoana ihany ty any aminareo ty fa toa misy trafikina olombelona foana. De mbola misy ihany tokoa ve io zavatra oatra am'izao e? Misy de misy tokoa. Fa sika tsy de mahalala firy noho ny fahatran'ny olona sasany de toatra ny mora mivarotra ny zanany amin'ireny vahiny manao torista aty amintsika ireny zareo. De mangina fotsiny ve reo nivarotra ny zanany? Ka mety ho vola be ny menaziko. Nefa nge tsy havita azy heritaona akory. Ka zay le tsy mieritreritra ny ampizy fa ny an'io ihanyko. Ka izy reny nefa to misy fifanarahana amin'ny fanjakana ihany ny sasany? Raha fananganana na fiombonana antoka amin'ny fitezana fa nyresahako amin'ny seto zao de tsy zazavavy indray fa ankizy kely. De mbola nanontany ary zareo hoe fangatsy mba nisy mpiaro ny zon'olombelona any aminareo. Nahoana moa no tsy isy mpiaro ny zon'olombelona aty Madagasikara feno mihitsy izy aty. Fa ny firenena vahiny be vola ny samy vidy lafo de manome zanany tokoa ny malagasy mantra. Ka zay indrindra no sakanatsika fa tsy etam-barotra akory ny zaza malagasy. De inona zany ny andraikitrareikiko? Anosy be moa se zao Atya? Ay, de miverena ary se Antananarivo de mitondra fiara zay tiany seho amin'ny garazy de mandehana makany Mahajanga. De mbola any Mahajanga ihany ve? Eny mariny zany saingy fanondranana zazavavy sy arena kibon'ny taniny tamin'iny ka ny ratsy tsy tery lalana fa mbola heveriny ho malemilemy ny fanjakany. Tena raha lehibe zany patron. Tsy zoviana am'se ange ny zavanyseho teto tanindrazantsika. Se ihany nefa niady tamin'ireo mpampiditra rongony vahiny eto amintsika tany Tomasina vao tsela akory zay. Mazava zany patron fa lazao zay asa toko am'izany. Midinaingana ny Mahajanga raha vao tonga any Antananarivo se. Ny point de départ? Ny ako mba renseignement no azoko ka mandehana tsy dio daholo ireo hotely lehibe ao fa ny ray am'ireo no mpanangona zaza aondrana any Eropa. Tsy misy repera mihitsy zany? Any se mitady manana takefa amin'izany se. Zay fa maika hamonjy fivoriana. Voray patron. Bonne chance ary se. Misaotra. Vita aloha iny ny sasatanana. Mandray tsasakadiny kely tao amaiva tanàna sakafo sy nanisy gazoal. Tonony tsara angamba tafiditra ny Mahajanga amin'ny 10 alina. Zay nefa sorotalana arahana. Raha ihany le tsy lasy ty asan'ny latika. Miady fahafatesana lavo zao noho ny fitiavan-tanindraza. Mba hajanjakany jiolahy tahaka an'izao mitrango zao. Izako ty vehivavy manakan-dalana ty. So de mba hitony lehibe any jiolahy mpanakan-dalana. Raha so atao vonina tsara ihany ny fiadiana le tsy lasy fa so ratsy ny tantara. Inona no ataonao rery aty amin'ny orefa ho faty masoandro ohatran'izao? Manahoana ianao Ramose? Tsara fa ahoana zao inona no nanjoanao? Foany tsy fitiny ndre ahy nefa mbola lavitra be ny Antananarivo. Fa naninona e? Remoto tout terrain ry ve? Tsy fantatro azy mahazo azy io fa ny hitako de misy veriny lasantsy de tsy miakatra nefa za tsy manana fiasana ka so de mba azonao aterina vetivety ao amaiva tanàna re ahy. Or madama. Mbola maty mizay laka.
eny na mademoiselle ianao madama ny zavatra tiako hoteninina angedy izao e tamin'ny 5 any ny ala tao ary efa ty amin'ny 50 kilometatra nefa tsy maintsy mamonjy any Majanga amin'ny 10 alina any hoany de mbola hiverina andray ve mba vonjeo re lelafiko reny faladianao fa ho aleto ahy nefa hitanao fa vehivavy kely ty ny tenako tsy mba nisy camion be mpandeha ty reny mihitsy angano nandalo teo misy ihany fa efa feno entana be de tsy misy asiana ny moto io tsony ny taxi brosy indray tsy afaka hitondra noho ny entan'olona de ahoana re zany zaho koa ty mba manana ny nandrahan'ny patron koa nefa mba mampalahelo koa ty vehivavy ty raha sanatria anaovany olony ratsy akasiparana eto mba atero re marina fazaty ajanona eto ahy omeko angeny karamanao arak'izay ifanarantsika de tsy mba mampalahelo anao ve za raha ohatra ka hoe misy manjoa aty fa aizanao ro aloha no mipetraka ny moto no entina ty avy any Mahajanga de zao le izy koa ngerina hoe fiarakodia aza nentiko ve rehefa tsy handeha iny raha misy fahavoazana mitovy ihany re zany de hijanao maiva tanàna sa mbola izy toy ho any Antananarivo ka mahampalahelo anao sao de ho saritahany jiolahy eto fa ndao akarina aloha moto de iny an-dalana toy izany andresaka andray ie misaotra petsaka anao indrindra ramsia eo ary zay alefa lolo kely mety zao ka zay zay mety zao ve so de mijery aleo aloha mpakarina kely ny lohany ao ary zay tazomy tsara so de minjerany aminao efa ao ngambany ka zay ny avaty mety ny avaty ka ie fa aza matahotra ianao fa efa mba zatra ny ohatran'izao ihany ary efa mba mandeha ianao mantsy oatra miahiahy be ako alefa ihany fa tsasany sisany de zay ngamba tsy tafiditra ty kodiarany ty kay vonjeo kely aloha fa rovotry ny pôzim-pia ny akanjoko ohatra tena mila hitanjaka mihitsy ianao tsy manina zany fa vonjeo aloha afatoro ihany io rehefa avy eo nentiny niakatra nga sy tsy ianao ihany ve ny nahita azy teo ny mbola nytaniny zany koa ve de hita io mihezana ka le fihetsika eo angeny mampimeava tsy hoe le akanjo voarofotra misaotranao be dehibe aloha fa avitra tamin'iny efa nampandeferiko mamaika no ny adidy amin'ny mpiarabilina ka de mikarary fa andehitsika tena misaotra betsaka raha mise fa tena olon'ny fahamarinana tokoa ianao eny efa natolotr'Andriamanitra ianao ka de nyvonjiko fa raha fahamakako aloha tena tavela teo ianao mariny zany saingy raha mpandeha matetika toantsika zao koa angeny tsy mifamonjy amin'ny fotoana tahako zao de mety ilozan'ny hafa raha misy fahasairanany aza matahotra ianao fa hosoloko ny vola laninao amin'ny gazoaly indrindra fa ny fotoana laninao miverina ny maiva tanàna aza manahy ianao fa efa nanaiky de tsy maintsy tonga antsika ie nefa de mbola isahirana amin'io moto io koa nge ahy de ahoana zany na izany aza tsy ho sahandeha alany raha vita ioko mba sahy ihany ianao mitondra moto rery nefa lalana efa ho 900 kilometra efa satran'izany satria tsy Mahajanga ihany angeny misy ny asako fa hatrany atao masina sy ny faritry Fianarantsoa iny de io moto io foana ve no andehananao io de io tokoa saingy tsy maintsy atao vérification isaky ny mijanona ka de tsy de misy loatra aloha ny fahasambana mahatanjaka iny ianao ka mpanao fifananana amin'ireny krosy reny ingia raha misena de hoe vehivavy azy mba tena gaga indray marina ka io no ainganako tsy indraindray ihany avo mitondra fiarakodia raha misy entana entiko zany de tsy maintsy fiara no entiny ka saika tsy misy azoko atao aminao zany raha fiara kely ny entiko ka efa natolo-janahary ifaka hita sika zany fa izy aloha no anaranao tena ilaiko be mihitsy ny afantarako an'izany no ny soa be vitanao tamiko za no rabary Joseline na Josy eo amin'ny namana sy ny mahalala rehetra andretsy ho lasy na ilasy eo amin'ny efa olona afaka zatra zay zany no fihetsonahy eny ary efa tonga tsika ty ka de miomana am'izay tsara ngamba raha tonga de hoentiny ery amin'ny garazy
tonga ianao zany de eo fa zany andeha zao ihany ako tsy maintsy mandeha zoa lasy a mijanonaka io fa manirireto a raha tsy vita io moto io a mety ve anao ka any ho alina nge tokony ahatongavako any Mahajanga e mba mandeha fera moa e tsy mba malahelo any ve anao e de atory eto anaty fiara tsy maninona fa za no iantoka nylany amin'ny hotely fa inona ny tadiaviny ty vehivavy ty atao ka hoana d'accord ndao le tsy ry laso jerena ihany ny paikadin'ity vehivavy ty a so mba misy fihetsika kely ndray mitselatra alalana ny antondia lehany aza miahiahy ianao fa etoako daholo na sakafo na hotely atoriana e andao ara fa hiditra atao andrano Mahajanga indray aho zany hoanary aloha ny sakafo fa mba mainka atorana lavozanana e fa mamely mihitsy zao ka ary aiza natoriana ato ihany ka manana hevitra fatoriana ry zareo efa fantany ara vao tonga eto e sady tsy zoviana amin'ity lalanyity tsony ay fa manao inona moa ianao no manana restaurant amin'ireo tanàna efa voalazako teo aloha ireo e dia mitety azy ireo zany no ataoko ary tena lay bangenao raha izany zany ve ianao mihitsy zany no namorona sa lova tamin'ray aman-dreny na avy amin'ny vady fa ianao ve diso fitadidy sa tsy heninao mihitsy ny voalazako e momba ninona moa zay tsy tsaronao fa efa voalazako ny hoe mademoiselle la ohatra azafady rery mademoiselle Zosy fa be fanadinoana koa ireo orinasa kely ireo dia ny ray aman-dreniko ny tompony saingy efa nankeny tamiko satria efa kely sisa dia ho retiretiny ny raiko mba tiako fantatra mantsy satria afaka mifanampitsika ny oriana misaotra anao melony amin'izay saingy ny any Mahajanga zao efa misy gérant na zany izy nefa ho hitantsika eo ihany ny manaraka raha tena vonona ianao ny fanampy amiko e de ho an'ny Tomasy indray zany zao ianao io avy eto ho any tokoa akaentana dia mba mijery ny fandehany ihany mahay miresaky ty vehivavy ty ka okapresako ihany dia entana tahaka ninona zany machine kely fanaovana sakafo congélateur reny zavatra vitsivitsy ilaina momba ny hôtely reny e ary ono a mba be vahiny ihany ve miditra amin'ny hôtelinareo to mitady ny trandraka ny ao anaty ato-dohako le zalahy ty fa aleo anaovako fialana ohatra ny any Mahajanga mba mahazo vahiny biby ihany mahazo tokoa ary ny mahafinaritra amin'ireo vahiny tonga ao a dia manaja tsara ny lalàna misy eto amintsika tena ho any amin'ny hôtelinareo mihitsy mantsy a raha zany fitantaranao azy zany no misy ako satria lavitra gidragidra ohatra inona moa no tadiavinay fa tsy ny hamaronony vahiny ao e mifaly miarabanao tonga soa zay amin'izany saingy ianao nge tsy ho ao amin'ny fahatongavako any aza malahelo fa tsy ho ela ahy e ary ianao miasa amin'inona miasa amin'ny ministera fizahantany ay ve hitako ny be fanontaniana eriko ka tonga mila anazy koa nge zany e mba misy mpijerijery anay aty zany mihitsy ny diako any Mahajanga zao e ay saingy ny anareo aty avaratra andrefana aloha zao no voatsidikako ka aza dia anapara-pahefana ary zay tsy mety zany ka kanefa kosa raha misy ny tsirariny ataonareo amin'ireo vahiny na izy ireo no manao mifanohatra amin'ny lalàna malagasy dia tsy maintsy mendrika ny fahaizina kosa ka eny e marina aloha zany fa ezaka zahay tsy ho tafiditra amin'izany ka eny ary ka tsy areo ve atory amin'izay fa tena ohatra ny efa tongotra ny torimaso ndao ary za koa ty efa voko be ka inona ny boisson tianao amin'ity andro mafana ity labira glasy entina fa tena mafana marina izy zany ay mandehana ary fa ho avy hitondra n'izay hosotrotsika lasa zany mandehana fa ho avy ahy fa ahono ahy efitra raha ihany angano io no sisa fa misy fandriana anankiroa e dia ahoana koa ara ny eritreritry ty sipy ty amin'izany
dray marina to efa atoandro be amin'ny 4 ary zao ay efa amin'ny 7 maraina ny hafanana koa ty mamelo mafiko tsy lolohoranga tonga de andeha andro ary nakaiza koa zao sany voaka mividy zavatra vitivity indohako koa zany tena maharary be any ay tena ohatrany tomelona mihitsy aho zany aloha ilana fanafody kely ny hafanana aveo mahatonga an'izany sa ary zozy koa ty mbola tsy hita ihany so de ny zavatra ndray ary ny labirany sotroko alina fa tena nampatoro be ahy mihitsy. Allô, izy zao zosy ihany ty ka nanahoana ny toromaso tao aorian'iny alitsika iny na ilaza aminao mahafinaritra azy aho mba zendana ihany ny forery tsy nahitanao nefa de niarana torobe teo fantatro fa tsy maintsy ho gaga ianao ary mety ho tezitra ihany koa aza nefa tsy de olon-dratsy akory ka anadino mamaika anao indrindra ny indra fonao tamiko trapahavoazana teny an-dalana ka nahoana ary natao tahaka an'izao aiza ny papier sy ny laklean'ny fiarako ary aiza koa zao ianao aty Antananarivo ary todidokely ho an'ny Tomasina kanefa tsy maintsy miverina ny mahajanga rapitsoalina ihany lasa koa ty ny fiara ory zosy ahoany fiara-panjakana anginy ka ahoana raha tratran'ny polisy na ny gendarme ianao aza matahotra ianao fa haiko foana ny atao amin'ireo aza manahy foana ny amin'izany de inona zany no ataoko nefa mba maika monjy ny azako any Mazangangy efa vita ny moto alaivo amin'ny garazy de iny andehanana de inona koa ka na ny mpampiaza tsy fantatroko toritry ny mandreraka mihitsy mieritreritra anao ry zosy jero fa tsindriko sandreo amin'ny latabatra eo ary aza de mora tezitra moa ao daholo ny momba azy rehetra fa maninona moa izy ianao any tsy ho tezitra tsy mety ny ataonao ataovy eo amin'ny toeranao ny toerako de ho fantatro ny hoe fahadisom-pana tenana amin'izany miaika ary afa diso fa hono ahoana tena nasianao fanafody mihitsy angamby ny labirany sotroko iny na tena mety mipozinao mihitsy angamba fa tsy maty miala tsiny miala fondry rehetra lasy fa tena maika zavatra tena mampalahelo be ary mety miatra manaina ngeny no mahatonga anao an'izao de zany ataonao sorona tsy mihevitra an'izany fa mba ahazoko an'le fiara fotsiny mba hitondrako entena avy anay Tomasina fa inona ny tena manahirana anao zany ho fantatrao ihany izy fa oka aloha ho ahy reratra amin'izao de ahoana zany momba ny asako efa vita ho any moto de io aloha entina nefa izao ahoana misy taratasy navelako ao miaraka amin'ny an'ny taratasy moto zany milaza ny hotely idiranao anay io hotely io fa ampandrihandry zareo itelefônina any ahy zany fa za mantsy mbola sahirana amin'ity zavatra ataoko ity ka sao de ela be any ianao raha pitsoalina aho de tongana raha sitrapon'Andriamanitra ay mandra-peona ary fa mba ahoana raha mifihetsiky ny vehivavy iny inona ny tena asany ary inona marina koa ny zavatra ny tena hoe kendreny fantany tsara fa zava-panjakana no entiny nefa milaza izy fa mahay miala amin'ireo mpitandro filaminana mampiayabe izy ty fa leo aloha tonga ny Majanga de hifankahita ary inona moa no natao anatin'ny taratasy ny soratany ity eo ho an'Andriamatoa lasy voalohany indrindra aloha de miala tsiny be dehibe aminao raha toka nanao izay hampatory anao maharitra tamin'ny alalan'ny fanafody fahampatoriana efa nampoiziko satria tsy ho vita ny zava-manahirana ny saiko sy mampahory ny fanahiko ny antony de miankina manaina faharoa io ny momba ny moto rehetra aza be resaka amin'ireo garagista fa raisy fotsiny moto de mandehana soa ihany fa nisy ny fanavotanao ahy de mba nararotiko aza matahotra fa endraketako ny mombanao rehefa tonga any aho soavaty raha mpitsoalina miona sosy
salama ianao tompoko. manao narysia fa ahoana zay ohatray fa tsy moto mado misely sosialina ve ty entinao ty tsy diso mihitsy ny fijerinao lemena tompoko. fa ahoana iza moa ianao za zany ry lemena no avanareo ato anatin'ny kisindrasindra. tsy azoko aloha le zavatra tianao tenenina fa mba hazavao kely hoe azafady aloha fa mba nytany ahy. ianao ve no mindraikitra ny asa eto rehefa tsy eo ny tompony? zany hoe mba isan'ireo mpiasa koa fa misy rantoka. ay mba teresaka aminy koa raha azonao ampandrosoana. inona moa ny tsinonao amin'izany sady tiako ny hotely tsy miaviny sady niavy mihitsy isika. manana vahintsika patron ka teresaka aminao ay mandeha narivonjona sanao sady ampandrosoako izy. mandroso ianao Andriamatoa? Andriatso lasy tompoko no anarako. Renao Legar zay raha n'ty hotely ty ary tsy eo moa zany ny tompony fa nisy mission naleny ka de za zany mandray anao eto. De misaotra anao Andriamato Legar sady faly mahafantatra anao ihany koa. ya ka mipetrapetrary. Misaotra tompoko. Inona ny dianao eto mahajanga sady tomotoan'ny vadiko ange ny entinao tsy azoko hoe inona ny tena antony zao ka fantatra fa gaga ianao nefa raha afaka iainao tsara de azava aminao ny antony. eny ary miena anao ary tsy fantatro na vadinao na tsy raha matokely irabary Joseline satria izay ny nambarany tamiko ary nifankahita tamin'ny tsy nampozina zay. tsy nampozina hony de zany ve nitondranao ny moto any ka otorioko any amin'ny polisy inge no fa mangalatra zany raha araka ny lana mifeny trano fandraisam-bahiny ohatrany tony de tsy tokony izany no andraisanao ka mazava nge zao iza moa mahita sao de nivononao tany ny vadiko mba azahoanao mitondra ny moto io ka raha izany eritreritro zany de tsy nitony tena ty mihitsy areoko ny vilalakafa de nandeha taxi brosy fa ny moto navilako tany ho any. tsy mino an'izany fanazavanao zany mihitsy fa de otorioko ianao fa nangalatra ka de azoko atao koa zany ny tory azy satria nitondra ny fiarako nandositra tsy nisy fiarana tamiko izy. ahoana koa ary zany so de mba hivadika zavatra hafa ty raha ty ka tonga hitsikilo aty le zaraha ty nefa ahoana ny nandefasany zosy azy aty ka ary marina koa ve fa nentiny fiaran'le ty sa so de efa nisy ny fanarahany izy roa tany hitadiavako hevitra ny anaovana an'ity ka nefa oka aloha hoenao ihany ny vaovao avy any amin'izosy ka to tsy mihaino ny fanazavako ianao ringa Legara fa ohatran'ny variana le mihaino ka fa ny mahagagange de hoe tamin'ny fomba ahoana ny fankahitanareo sy nazahoanao ny moto io ary tsy mba metranao fantanina angany nahazony ny taratasy sy ny lakileny fiarakodiako ka nitondrany azy nandositra raha fantatro mialoha zany de tsy nanaiky mihitsy satria ahoana ka tsy azo fiara-panjakany io fiaranentiny ihany io raha tianao ho fantatra de ahoana ary zany ka niarana toronge zany nareo voalaza rao raha tsy zany ve aiza no azo niaka ny momba ny fiara io tsy mahatoky an'le ty mihitsy aka de inona re ny hevitra nafanako an'ity olony ty fa ohatra ny animba ny paikady rehetra le rangaha ty zaza mba maiky amin'ny asako raha ho antaniny lehibe ako zao ny nanjavona ny fiara-panjakana de aza zay ho teneniko tsy ino an'izay lazay ny lahy mihitsy aloha ka tsy maintsy ataoko ny fomba aminona ny lahy na idiko any anaty ala na any anaty trano lavitra any rehefa vita ny efera vao afaka any raha misy mahita ka hoy azonao omena chambre viafa ivahiny eto nge za toatra ny lasa vinany foana ianao tsy azoko mihitsy aleo ranga omena de ho itena anaovana azy tsy tia lalan'izay redirediny lahany ialahy ny oalina zay misy zavatra kobony le ty eo fa sura mihitsy ty izy mody tsy miteny ty ohatra mihenahena fotsiny dala isaky hoe maheno ny teny ataoko misy efitra malalaka hoe fa zany hoe aloha avery amin'ny kesiny io fa de apetro tsara ny adresinao sy ny karapanondro zany akonge ny lalàna Andriamato Legara fa tsy hoe voandroany no vahiny amina hotely tahaka antony akory ka atorinao an'izany
lemena patron zao ndeha hivoaka kely ary mety aritratraka dia ambeny tsara le zalahy io dia arao tsara zay ataony na zay olona hoe mety mifandray aminy zay mahazo matoky ianao patron. ohatra iza koa mizany miantso zany allo allo izy sao zafady mademoiselle Jocelyne ty ay ve manahoana ianao ry patron be dia faly mahainao anao ndray manahoana le mena manahoana ny fandehana raha ao atao aloha zao be olona avany an-dafy amin'izao fotoana izao vazaha daholo ka raha fiaramanidina mihitsy oviana ny tonga vao io tolakandro io ka efa fantatra fa tsy ho ela ka inona hoy ny afatra ao nga miserenao vao lasa ny voaka teo iziko ka afaka adiny roa ny vao tafaverina fa ahoana mademoiselle tsy misy inona fa fanontaniana fotsiny ary ono tonga somatsara any ihany nga le olona nitondra ny motoako tonga aty tokoa fa atao misy olana be amin'ny patron reno iziko iny azy fahasarotam-piaroko ka manja kosa aloha le iziko aiza no tsy hosarom-piaro raha mise aza manadaly eo ianao ry le mena zangavadiny tsy misy neninona ny aminay fa miampy fotsiny izy fa zao eny tompoko arova izy zao dia misy gidragidra ao azo adiny vitsivitsy asisa dia ho tonga ao marina mantsy dia ohatra mitady anao ratsy azy patron renony dia anjaranao ny mampandrehan'ny olona io raha sanatrika izy zany ka zangy mbola matahotra azy ianao ange tsy hanao ninina fa mampandre azy mangingina fotsiny raha mitady ho ratsy ny raharaha rehefa tonga any dia mahazavatra be amiko le mena ok ary voaray zay fa mandra-piona vetivety ary iza ny telefona tamin'isy teo mademoiselle Jocelyne tompoko tsy nanontany ahy izy zany hoe tsy dia nilaza zavatra be loatra izy fa ny fahatongavanao ty fotsiny nanontaniany ary tsy misy vaovao afaka zao nasainy miaro anao raha sanatria misy zavatra mitsanga fa angahony tsy ho avy izy fiarako mantsy ny nentiny any ve zay ihany efa ho avy tsy ela hoana izy ka zorsia eny tompoko mety mba mahita gazety ve se ho vakinao ampandrina fa ohatry mangingina ako gazety aloha misy fa efa malika omeo fa tsy maniny mba afatarana zava-misy zay ary fa to misy fihetsiketsehana to ngarenao le gara lasa ny voakalilany izosy nanafatrafatra misy dikany lehibe zany raha fijeriko azy miomany lararasy atrika aty ty raha tompoko le gazetinao misaotra sia dia iny kadohany se fa ho hitako ihany zay atao manaraka dia misaotra anao be lehibe tompoko saingy sy dia aritra akory dia viriko amin'izay ihany ty so tsy kiatry monsieur renao marina tokoa zay tsy aritra fa aza mataotra se eny ary inginona hoe zany titra zany olona verikatsahana lehilahy lehibe iray miandraikitra ny fanaovana passeport ao ministeran'ny atitany no nisy nakankiriny miaraka amin'ireo fiasana mombo zany ka efa herinandro zao no tsy nahitana azy ka iangaviana zay mba mety mahalala renseignement mombo zany anatona ny mpitandro filaminana efa mihamazava ihany zany atony mety ahazona ny renseignement ka mila fitandremana be fa hono ary sery le mena ahoana tompoko tsy manany zavatra ahina ve nareo ato amin'ity restaurant ty hatramin'izao aloha tompoko dia tsy dia fantatro loatra kanefa aloha misy azo lasaina ihany saingy mbola ho lazaiko anao ihany zany fa misy fotoana ny dolo reny zavatra rehetra atero ary ty gazety ty ary reto vazaha maromaro reto ve fa teto andro maromaro vao io tolakandro io ny tonga teo ka ary mety ampiarahana amin'reto ny aferany zareo raha tsy diso
fa ono azafady ia itsena olona amin'izy ireo nga ianao sa fantanina fotsiny fa tsy misy tia ay fa ny fantaniko faharoa dia zao hoe rovina no andeha izy ireo manao fizahatany inge ireo fa rapitso any la réunion indray ay mazava ary se efa misotra ary zao eny tompoko omeko gado foany si fa aza adonona mampandriara misy vaovao ka efa nolazainy maty misily Joseline any tamin'ny telefônina teo fa saingy tsy maintsy hainao ihany tsy maintsy mieno zay baikony monsieur Renaud raha misy zavatra ampanaoviny kanefa raha izany mety ho fandehan-javatra dia tandrema ihany ianao ary ny manadeny zao fa somary masitsika ihany mantsy mety isy lahy iny misy legara no ataonsian'izany hoe mety isy lahy zany eny tompoko ay milamina fotsiny se fa aza matahotra ary okaloha zay fa sao dia ho tratra miresaka etsika indray fanampiny kadoany se ohatray tena betsaka ty fa misaotra tompoko ary aza matahotra ianao fa atoroko zavatra zao alina zao hoe mbola be ny asako zao fa raha pitso rehefa miatsena iny ka zay ngamba ny fotoana tokony ataontsika ay dia aizany tokony etsoko an'se eo amin'ny ary amin'ny bus eo amin'ny sautema amin'ny sivy eo mety aminao ve zay nefa mila fa za ihany aloha ny tonga aloha eo zay zany fa zako nge tsy vahiny eto akory allo izy io le mena ihany ty fa hoana zay mba hitotray bira tena glasy ava mafana loatra eto Majanga dia mba asio mosakiky folo eny fa voarainy afatra ary tandremo so misy oka fa fantatro ny tian'olona zainy za ihany ve zay fa miandry ahy oka aloha ihany vaovao amin'ny tele efatsy hatramin'izao zany dia mbola tsy hita ihany le mpiasa amin'ny ministeran'ny atitany dia ahoana reo fianakaviany tsy mba manao fety miaraka aminy ary sao dia mba mandrosory reto raha tompoko ny zavatra nafaranao tsy misy atahorana za mihitsy ny mikarakara ny fa aza biahay ianao ay ataovy ambony latabatra eo ary fa etsikely inga misy ahoana vory eo amin'ny birao amin'ny patron renao sasasasany amin'ireo vahiny tonga any keo ka inona amin'iresa ny fantatry sendra nanatitra zava-pisotro tao na eny teny fony voaka fa haka an'ireo zaza efa vita taratasy ara-dalàna nandalovana eto zay no tetikadin'Andriamantoa legara zay zany vao mazava nge fa manao trafika an-jaza le rangaha io nefa to mbo misy raha malagasy ihany ny ilany raha tsy diso ka zay aloha ny zava-misy ka zay indrindra no hitondrako anao hijery le toerana misy an'le olona mpanao passeport santo ka azahoan'izy ireo mivoaka etoko tena hisorako be dia be tokoa siny amin'izany ka dia raha pitso ary amin'le fotoanantsika amin'ny firmo amin'ny sivika manantena zany tonga ao nefa arak'izay tranga ny hoalina zao fa misy inona etre aza matahotra ianao fa eto amiko daholo ange ny clien'izy ireo eny ary dia ahoana indreny amin'izay asa raha tadidinao raha misirenao avy niresaka taminao indy dia nisy tenina tsipony ihany aloha nefa tsy niraisiko serio le izy avy niresaka taminao izy dia nandeha hivoaka ka haritra kely any dia inona naterak'izay mety naka vitsivitsy amin'ireo miaramila izy ka mitandrema ihany fa mety isy zavatra iseho eto any hoalina dia ho sahany ve ny nanao an'izany ato anatin'ny hotely ato ka hotereny ianao hivoaka amin'ny alalan'ny fandrahonany dia any ianao no vitainy fa manelingelina azy araka ny hevitrao tokony tahaka ny inona izy ireo misy fantatro ve mety isy ho fantatro ihany aloha fa ny anao sary tava ny barainy amiko tsy misy fantatry mademoiselle Joseline ve izy ireo fantany dia fantany tokoa saingy tsy hafa manoatra le izy satria matahotra so vonon'ireo tsy mataho-tody ny rainy fa ahoana ny tena fiodiny ty raharaha ty mbola tsy tia resaka betsaka aminao sao tratra monsieur Renaud eto any ka aloha miomana fotsiny aza tonona ny fotoana rapitso ary inona fipetra ho raisiko raha tonga eto mariny reo jolaro tonga dia vonoina ataovy tsy ho afaka hiady tsony dia aleo mifanazavany amin'ny polisy raha sanatrika tonga any ny raharaha
Saotra betsaka risia dia io manandray vahiny aho zany amin'io alina zay fa alolo ary andeha. Allo Renaud? Mihaino anao a? Efa vonina daholo ve ny taratasy isan-karazany ho avy miaraka amin'ny entana? Efa vitanikeo daholo zany ka. Miandry anao fotsiny inge hitondra ny entana sy ny faktura dia lasa rapitsoalina ihany zay. Ary tandre maro sao manao vinany amin'iny olona nitondra ny moto ako iny indrindra fa ny raiko. Ao iny olona iny faza matahotra. Ngambany azy ry zay efa matoriko. Ny rainao indray mandeha ho azy iny rehefa lasa zay. Ary efa tonga nga ny mpividy entana? Efa hatramin'ny tolo-akandro teoko. Ka rapitsoalina nge no amin'ny tanany zavadrehetra ry zosy. Mino aho fa hitana ny teninao ianao tonga any zay amin'ny telo tolo-akandro eo. Zao avatany any amin'ny namany ny aloha reo dia ny alintsika vao maka azy ihany. D'accord. Zay fa bonne nuit. Firy zao atray aefa mirika mbe volora sasany alina aza matoritory alary raso tonga tamboko ny mpanafika ny ao ambany anefa tena mbola mikorana be amin'ny fandizana ny tsaraka mba lolofonona ny jiro sy ny televizion dia aloha mody matory hijerena ny fihetsika ry zalahy. Io tokoa eny fa tonga ary roalabe zao sady misarotava miaraka amin'ny sabatra tsara avy. Oka fa ny seza no azerako amin'ilay farany zay farany anefa rany fa le tonga voalohany tsy maintsy hidiana mafy maizina atao trano ka tsy sarotra ny mila azy avy amin'ny mazava. Iny tokoa fa mikapakapa amin'ny maizina fotsiny eo ambony fandrina. Iny aloha ny anlara le tsy vanyntia ihany amin'ny afo boela amin'ny vantana. Ao iny aloha mandrabofoany raha mbola manana hery aingana dia fangatsy mpidory le ry aty letsy vila ohatra lahy masa ny ana ataoko tonga voalohany fa tsisy teny anany lamitsy akory ya iny koa sambatra nalana ny lohan'lay efa zatra andreny letsy zay eto ty ny sandratsy no tapako tapaka ny sandroko fa mifony aza vonona areoka aloha jerena mitavany manao sarotava tsy misy fantatro ty voazerany sezy ty toatra mivaky mihitsy ny lohany maty io zany ka ho naly ty mbola ady amiko sa etsoko polisy ary to mbola mamely sabatra ihany ny tanàna ilany ary tsy ala zany tapaka tanàna roa oka fa tena tsy anao tsony tapaka daholo ny tanako anankiroa ay ajanony ny erisetra zandry ajanony ny erisetra fa sao de poteko amin'ny tipolety ty ny atodoa fa inona marina moa no antonasanao ty ringa le kara fantona nge fa ianao naniraka an'ireo jolary eo amino ahy sa efa mandindona anao ny sarona amin'ny trafika mpangalarana zaza alefa nivelany tsy fantatry alanga fa manana zo mipetraka eto inona ndraraiko an'izany areo ka zava-tsara ao an-tsain'lahy io fa isan'ny mampidy-bola be amin'ny alalan'ny torisma eto ny aminao zany fa mbola ho fantatro mazava tsara koa ny amiko tsy te alalan'izany ahy fa nareo sy ny polisy anio no fampiadevitra de apetrao ny sabatra io sao de gorbany ny balan'ny tipolety ela allo andre matokomisera zao misy client nareo ato ka raha vao marain'izao telefôny zao nareo de aleo vao ty aminay aty izy fa mamono sy mandratra mpiasako ato sady nanakorontana ny vahiny mpizahatany mivahiny ato amin'ny hotelinay ay ianao ndray manao an'izany zany tokoa natao hoe ny mamindreny miantso polisy ifankahitsitsika raha mbola nampitaona an'izany la mivonona le tsy hifatotra amin'ny rojo vy
mialatsiny indrindra nitondranao aty aminay aloha no ny anton'ny fandripahalemana tsy misy tsiny akory andriamatonga misery zany fa didy doly dia misotranao tamin'ny fanajana navelako mihitsy mantsy izy andefa aty fa tsy tiako ho fantany tena mahaizahako. taitra tokoa aloha nahita an'ireo taratasy mombanao reo fa tsy efeniko nefa niniko mihitsy nanao an'izao mba tsy ampy andry zareo. mazava tsara koa angama ny mission ataoko eto Majunga fa ono raha tsy diso efa fandrono zao ary ohatra mitovitovy tamin'ilay taloha ihany fa zany hoe tia indray mitoraka ity resaka zaza indray no ataondry zalahy. mahagaga mihitsy fa heverin'ireo vahiny no firenena tsy tandalana ve eto amintsika no anovana an'izao toetra tsy mindrika rehetra zao ka zany anie ho any tokony raha tsika malagasy rehetra miady amin'ireo vahiny tsy mahalala afa-tsy no azy ireo ihany rehefa tonga eto mino andriamatoko misera fa mety mbola ho avy koa ny fanenjenan'ireo tourisme sexuel efa misy tokoa hoe zany eto Madagasikara saingy teo zay ohatra somary nangingina fa ny mahagaga anay dia zao ny amin'ity toe-javatra eto Mahajanga ity fa ahoana ho ianao ka tsy fantatra mihitsy ange ny fisian'izy io eto raha tsy ianao nalefa taty aminay zao efa saika anatona anareo any anefa soa ihany aloha fa nisy fitrangan-javatra toy izao raha manatotosy kanefa araka ny fiheveranao ve fantatra ve ny loharano'ity opération enfant ty efa misy irika tokoa saingy miankina aminao ihany koa no izaho mbola eto aminareoko ka ianao ny tompon'ny fahefana amin'ny tana miaraka n'ity zava-doza misy eto aminareo ty marina zany dia tsy afaka hiazonanao mahatra eto mihitsy anie zay so sanatria heveriny any tampony indray fa tena hompiraitsokombakomba amin'ireo mpanondrana zazy ianao fa dia noho ity zava-niseho eto amin'ny hotely ty ihany nge mody nitondrananao aty io mba tsy afantaran'izy ireo ny tena mahay anao ianao zany ny tena tompo-pahefana amin'izao raharaha zao ekena tokoa andriamatoko misera fa nahafaty olona tao ary nandratra ihany koa nefa kosa nahoana ny tafiana tsy misy fampandrenesana voatery tsy maintsy niaro tena zareo raha teo tsy niseho tarefa miafina tsy araky ny lalàna kosa aloha zany zareo raha teo tsy mpitandro filaminana ka nao andreny fidikidirana foana ny antranon'olona reny oka atao hoe sécurité anga ka inona no anafenany tava fa tsy manao fanadihadiana tsotsotra amin'ny vahiny metranao aminao fotsiny eo andritsika andriamatoko misera misy zavatra afenina avy eo ka atahorana ny alalan'ny olona azy sa fa sarotam-piaron'andriamato Renaud Legare no iza nitondra moto a Mademoiselle Jocelyne fa ngamo vadiny Monsieur Legare izy iny eo no mipetraka amin'ny bara ingo andriamatoko misera eny ary fa ataoko ahoana moa zany ianao zao andeha saingy tsy verinao amin'ny hotely tsony mandra-pahavitany mission dia ahoana ny fandraisana miantsonareo amin'ny telefona amin'ny fotoana mahamety azy satria mino fa anio alina ihany dia iseho ny marina engany ery efa tena mikorontana ny tanànaka ny amin'izay indrindra ahoana fahitanareo an'ireo touriste tamin'ny namoanareo azy teny Amborovy tsy dia hitako loatra aloha mahasamy hafa azy tahaka ireo mpizahatany rehetra nandalo eto ary hoe ho any la réunion zareo rehefa avy eto kanefa dia ilaza aminao ny ahako andriamatoko misera fa izy fitraikany amin'ny fanoranan-jaza ho any ivelany fahatongavan'izy ireo eto ahoana marina nafarana mihitsy io fiaramanidiny io andalo eto hitondra ny zaza veto dago fa raha tsy zany ho sarotra amin'izareo ny anao ny afera ary mety misy voavidiny ihany koa aminareo ka amoaka azy ireo miala tsy mibetsaka aloha raha niteny an'izany fa ohatry mamana ihany marina ve zany sa mba vinavina fotsiny ianao tsy mbola niteny hoe marina fa mba vinavina fotsiny raha tsy zany ve toa ohatra ny mirehirehiry Monsieur Renaud Legare fa dia iangaviako ianao mba ho mailo ihany mazava zany sefa ary tena espion marina reo asafatikely aloha sefa misy miantso zany allô à qui ai-je l'honneur Rapary Jocelyne mananjanao andriamatoko misera manahoana ianao mademoiselle Rapary ka inona ny vaovao
na enao fa toa misy vahiniko voatazona ao aminareo? Io mihitsy izy io zao ka ary vo avy ny resaka ny toejavatra miseho eto mahajanga mihitsy zay io. Ay, mba mengavy atanandroa ary mba avelao izy anoho ny asany fa rehefa vita izany vao miverina miresaka indray nareo raha tsy misy mahadisy tompoko. Efa tanteraka daholo anie zany fanirinao zany ary gaga be mihitsy ana ndre ty vaovao hafahafa ty aza matahotra fa toavina ny fangatanao asa iraisanay ihany kely izy rehefa iarahana nandinika tetiko. Misaotra anao indrindra ary Andriamantoa komisero. Ary sao te hiresaka aminy aloha ianao raha sitraka ao dia misaotra mialoha tompoko. Ty ondry se mitady ny seho ny mademoiselle Jocelyne. Ay, misaotra Andriamantoa komisero. Allô? Manao ny lasy? Salama tsara aloha hatramin'izao fa dia efa nisy nanafika sady teo amin'ny hotely. Efa azoko tamin'ilay mena ny vaovao ka. Miarabanao ny tsy maty fo amanainy misaotra anao. Nolazainy koa mantsy fa toa efa misy rendez-vous nareo ny anio. Efa mivonona ny hoany mihitsy azo raha vao vita ty telefony ndi. Ho avy fa any amin'ny arivariva ny hoany. Ka dia mampandre anao ary fa efa misy fiaramanidina mitondra ny mpizahatany ao Amborovy ka araka ny eny dia io no hitondran'ireo zaza fa toa hoe miandry izay entinao avany fotsiny dia iondrana ralina. Eny efa fantatro tsara aza taitra amin'izany ianao fa efa kahita eo ihany tsika saingy izao aza miverinao amin'ny hotely tsony mba hiadanany sainy Renault tsy eritreretany izay manenjika azy. Programa efa vita daholo zany fa aza matahotra any Belbaka mantsy no alehana sy lemena dia ho ito ny zava-misy atao aminy. Matoky azy zany fa dia bonne chance misaotra. Misaotra anao ry ngiaso fera fa mba miandry kely fotsiny ianao dia hitondra n'ity olona ity miverina. Ka andao aloha sika avaty andrefana miantsinanana manaraka ny vody azo aiza hoiza nefa izy zany? Tsy dia lavitra fa somary sarotsarotra tadiavana fotsiny no ireo korofodrofokala manodidina azy. Nefa fantatra sy tsara. Eny, za aloha mandeha matetika aty miaraka amin'ny patron satria ampiarasan'ny fiarako ity fa izy irery no mandeha any mampanao zavatra n'le rangahy lehibe ao ka ahoana no afantaran'izay fa misy an'izany olona izany ao indrindra fa ny lalana makao ka matetika inga manaradia azy miafiny ka tsy mbola namamana azy mihitsy hatramin'izay ka amin'ny zavatra tahaka ireny aza nge raha mise mba tsy maintsy ilaina ihany ny tena fantatra ny mariny dia tsy matahotra sy ka na eo azy zany tsy mety trany kosa aloha fa fantatro fotsiny hoe misy olon-dehibe mipetraka ao sasa ihany sy raha izany aoka aloha zay miresaka fa efa ry le trano tolona andehanany ny varavarana avy eo avaratra ka ahoana inona no ataontsika aleo etany aloha raha riva rehefa maizina be ny verina inona nefa anao mpivady efa lehibe ihany no mikarakara n'le rangahy ka fa amin'ny alina vao misy rola matanjaka miandry ety ivelany ka tokony hitandrina ihany ianao manana fidina mahery vaika inona moa zany ny tianao tenenina ohatra hoe basy ve zany ohatra toa tsy dia hitako loatra aloha zany ka fa ahoana fotsiny lefina aloha ny efa hitako entiny dia samy manana antsy lava atao reny koa ny zareo ary ny fomba fipetrany ka mandehandeha manodidina ny tanàna fotsiny zareo dia mipetraka kely eo dia miresaka ka raha nantona ny tanàna ianao dia avy eo atsinanana ny bebe kakazo sy korofodrofokala hiafinana sy hifindrafindrany mazava ry sy izany fa andao amin'izay aloha verina hody ka ise mandeha mamonjy fiara dia za andeha amin'ny bus dia iny vola frais dia tia ny kadoany se zay fa raha riva meo ny lasa zany saovadia dia misaotra betsaka amin'le kado mbolo be sisa fa mandehana aloha sao miayay ao koa monsieur Renault. Allô Zosy za ihany ty ahoana aty Belbaka zao ianao rery ve izay sy le menaka natorina anao le trano fa inona ny eo ny zaza ondrana ny zaza ny bona maro no mipetraka ka ary any mihitsy no ivatanako raha vao tonga any fa inona ny eo amin'ny trano natorina le mena io ny raiko no ataony Renault tazy ao ka raha vao ratsy fietrika olona dia hovinony ay ve io rainao io zany no voalazany gazety hoe mpiasa ministerany aty tany nalain'olona keriny izy indrindra
izy moa zany le mpanao passeport amin'ny ministerany aty tany. Eny ka ao amin'ny toerana io no anaovany zareo ny passeport santo ka andefasana an'ireo zaza halatra. Ay rezo be tena mahatsiravina mihitsy izy ty. Zany angery lasa ny mahazo ahy ka asa raha mbola nometsiny ahy ihany ianao tany nankako ampitaka ny fiaranao na nahazoko naka an'ireo zaza sasany tany Tomasina na tsy. Mazava amiko izao ny zavadrehetra. Tsy afa manoatra fa manao izay sitrapony foana no niraiko eo ampelantanany. Aiza hoe zanefa ianao zao? Efa mihoatra kely an-dranomamy azy zao fa mikasa ny ho tonga any amin'ny ataoko hoe amin'ny 4 ora hariva any raha sitrapon'Andriamanitra e. Ary mbola veriko ihany fa aza miverina any amin'ny hotely tsony hoa. Eny efa voalazanao iny fa aiza zany no ahitako anao rehefa tokany Majanga? Mandehana aloha mandeha amin'izay tianao andehanana fa rehefa tokony ho amin'ny 4 ariva iny dia eo amin'ny arian'ny bus eo amin'ny Sotema andrasana satria mbola natitra ny entana ny Bonamary aloha. Dia mbola ianao ihany koa ve no akan'izany ny amin'ny deparandry zareo? Efa misy karaha akan'dry zareo any ka ary tonga dia mivantana any Amborovira alina. Voaray e. Dia raha hariva indray zany mahita izay tokony atao e. Matoky anao ny zavatra rehetra fa sao dia hitsapa lehilahy fotsiny Aiza kosa e. Ny fahoriako sy ny avy zanako azy ty efa mila afaty Mahazo mandry voniny vato ianao e. Okay. Ay tonga sady ianao? Neneko mihitsy ny tonga melosa ao dia ampanana ny andalana tahaka an'ilay nahazo any ankatriny vao lozako. Ianao tsy na tsy atoky ihany inona no filazako. Ahoana moa no atokisako anao amin'ity andro efa tombotra ity? Raha nisy tokoa ny fahataranao dia noveriko hiala bala amiko ianao ko. Atao ahoana moa e? Azonao amin'ny haiko noho ny fiazonanao ny raiko. Oka ho any zany fa efa tonga somatsara ianao e. Ka aiza nentinao ka? Efa navantako any Bonamary araka ny fanao e. Dia mampitandrina ary aso dia anao fihetsika tsy voahevitra mandra-pandehanay amin'ny 7 alina fa mety hamoyan'izao tontolo izao indray miaraka nareo mianaka. Za zay dia efa miteny Efa nanao an'izay sitraponao rehetra no idady. Kinona indray ara no anaovanao teny hafahafa amiko? Ay. Ary anizy io fiara io ka? An'ilay nitondra ny moto ako taty. Ary aiza izy? Nalain'ny polisy teto fa namono ny videra rolako. Matony izy zany Renaud dia ireo no nanafika azy. Ka manao ny asa ny angery zareo zany araka ny mahavidera zany e. Tsy nanabatabana vahiny izy ary tsy nandrava ny korana tao amin'ny hotely fa any amin'ny efitrano no idirana ankeriny ve dia ho tafihana. Ary tsy tonga taty angery ho zavatra nalaina tany tao Masina ireo raha tsy nisy an'io fiara an'io e. Ka aterana amin'ny polisy ary fa tsy misy ilana an'io eto e. Zao no izy ary ateriko any amin'ny polisy io fiara io. Dia akaina any an-trano fa aza tabatabaina intsony. Ny raiko no avitsory rehefa vita ny sitraponao. Ka tsy mila anao tsony mihitsy koa Fredolo raha teo ny taratasy rehetra ka dia ny fotoana andehanana sisa no andrasana. Fa mbola mampitandrina ihany any efa mifihetsika sao dia anenenana milaza zay. Ataovy izay ataonao any fa za andeha atory tsy ianao mandidy raha misy tena ilaka anao dia alaina any foana. Nahoana no mivadika mifanekiny? Aza ataonao mahataitra zany fa tsy maintsy manao arofanina tsy maintsy mailo. Tena olo tsy vanina ianao. Ninona ka? Tsy menatra akory ny abitaka sy anao ratsy an'ity vehivavy kely ity. Zany nisiko. Raha maty amatesa ravana hoy no trareo malagasy mpamefitra zo malagasy fiteny nefa safiotra tsy misy ilana azy. Fa ilainareo foana izay na safiotra azy. Afa-baraka mihitsy izay vehivavy manambadiny indrainao. Ok izay ho aso dia anenenanao ny teny tahaka an'izany mampitandrina zay eo ianao e. Ary zao tandremo ny hoteliko sao dia anaovana zavatra-dratsy eo fa arahako amin'ny lalàna ianao ka nandositra ny ivelany ihany aza dia ho tadiavin'ny polisy Interpol dia heverinao badilany mihitsy zany za ty ka hoe ho hitahita fotsiny amin'izao eny. Ary heverina onanao foana koa angano namorona ny ordinatera ka tsy ahita an'izay efenanao any. Ary mandehana fa sao dia vonoako eo dia izay koa ny farahandronao eto Madagasikara ny orona ara-dalàna tamin'ny fanjakana anke ny hoteliko ianao ny tsy ara-dalàna ny ipetrahanao eto amiko. Naharitra ianao zany vao tonga androany Ka mbola naka an'ity fiara ity tany amin'ny polisy ange. Fa nahoana napetraka tany?
ka ny ahafantaran'ireo anao dia mihidy ihany no le teo zavatra nyseho tao amin'ny efitranonao dia azonao avy hatrany kosa izany no fandihany tantarako hatramin'izay dia izay no ao an-tsainy Renaud fa tsika kosa tsy hiverina any amin'ny hotely mandrapavita nyity tantara ity aloha ary iza mikarakara ny hotely io le mena indray dia tena havanana amin'izany ka raha miantso any aminareo Renaud dia ahoana efa navelako ao amin'ny mpanampy ny telefonako fa nyteneniko hoe tsy azo tapatapaina matoro-makaina fa reraky ny dia ka ianao tsy mbola haka an'ireo zazany Bonamara rehefa handera alina efa misy karato tany hakan'ny zareo ary mivantana any Amborovia satria ny pasiporony zareo ireo efa any amin'ny Renaud daholo eny ary ka aiza hoaiza no hijanona antsika aleo atsofika ery ambanin'ny Alamangery fa misy fantatro amin'ireo olona mipetraka ireo etsy zany eo indrindra ndao ary fa ny ora mandeha any zao ary ao moramora fotsiny dia manaraka vody azo hatrany sao dia voatoraky ny lefony eo dia ahoana ny fomba hidirana amin'izany mariako aloha fa Roland mpiambina ato mitazona lefina siansy lava lela daholo ry zareo ka tianao sahamelo lalana mantsy nohatra ny atahorako zangy fa fantatra ry zareo fa ianao no ataoko hoe manara vody azo hatrany ka raha matiny eo ianao ka namaizina taky ny inona zany tonga ty fatany foany na zany izy anefa mba miantso kosa aloha ka izaho tsy fantany dia ahoana zany manara fotsiny fa rehefa kaika dia ilaza aminao ihany mba hiefenanao lasa ry ianao za tsy maintsy mitilikely isaky ny mifindrako nefa mitandrema ihany raha tsy zany aleo meko anao mihitsy ty polety ty so tsy hoaraka mifiheveranao azy nisy eo ka efa mifahana angaty efa vonina moka ny heriny iny fa tandremo mifindra kely lahy zany dia mijery izay andehanany sosy aloha dia mifindra tsoatsy indray isako iny olo iny vehivavy tany amin'ny zinalehan'ny tany angamba ka dia aleo ito ihany ny lalany fa tsy misy ifandraisany amin'ity raharaha ty zany ary to miresaka amin'ray amin'ry zareo le vehivavy teo ary ndray nakaizy izy teo andraso aloha hoe enona ny resaka sosy aminy azovy mademoiselle Jocelyne ty ry zamany hagnino aty maiziky be mahatinao ty haka ny babako aho fa efa vita ny contrat hehe tsy mbola nahazo ordre tam patron zay ino zany ino ma zany aza mihetsika eo tsony anao ry zamany sao dia tifiriko amin'ity basy ty apetrao daholo reny lefina siansy lavalely reny aingany ny farany eto ny asa ratsinareo sy patron anareo Renaud to tena izaho mihitsy mikendreny zany so ihany fa nisy vody manga ny fiainana fasakalosa marina mihitsy ny tenin'ny Josy hoe manara vody azo ary aviaiza ary izy zany nahita zany le anankiray avelao avy fa samy manarotra ny andro maiziny iny aloha ny an'lahy vilesiko amin'ny taondefana natoraka lahy ary amindranjo reny ty nikapaiko tsy ahafahanla mandositra efa nilaza taminao ange fa aza mihetsika dia mbola mitady andositra ihany iny ary no amingina anao tsy afa mihetsika ary aloha angoniny reto lefina siansy lavalely reto sao dia mbola misy tafatsangana ihany ka zava-dosa fa mbola mitady iny ny lahy any ohatra ny antsy be an'lahy ihany no amelezako an'lahy iny tatazo ty tapaka ny tanan'lahy zay ny tanana mitady itolotolona iny oko fantatra elisany fa tany misy fanjakany ty na izany nefa tsy hamono anareo tanteraka izay fa ny fokon'olona no anatitra anareo any amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny polisy zosy ahoana tsy maninona ve ianao efa voafehako mialoha ty ka tsy afaka mikofoka tsony so ihany fa nomenao an'iny poletiny ka tena henoko mihitsy mantsy le feo ambasy teo ka nitifirako ny tongony fa saika andosotrako ary ireo no nanahoana tsy maninona ny tanako nisy voakasoko kely le antsy be tiany tanany fa ahoana koa ny natonga an'izany ka saika andeha ikapa tamin'iny izy dia nampiasaiko ny fahaizako ko saingina teo azy zany dia nisy fahavoazana kely ihany ako
inona zao no atao amin'reto jola reto? Fatorana aloha so mbola afaka mitsoka dia avy eo aka nirainao amin'ny otranotsika. Zao sia tia ny telefonako dia antalio le mihina raha efa lasany Amborovy renona tsy oka aloha ajanoko kely ny fiara. Way, iny ary lasa le kary nirivatra be iny tonga dia ho any Amborovy mivantana iny fa avelo izy andiany aloha fa le mihina ny taniny. Sorry. Allô, le mihina? Efa lasany Amborovy ve renao sa aiza izy zao? Miomana ny andretiko izy zao ka vao avy namen'ireo passeport andreo ankizy amin'reto vahiny zao dia anaraka fatoriana. Ay, zay man zao eto amin'ny fitimma ka mety hotratra ny any ve? Ka aza ela fotsiny nareo efa andeha mihitsy mantsy izy zao. Eo zay zany fa hotratrarina ihany zany zareo eny ary. Antsoinganiko komisera. Raso indray ary firy moa izy teo. Allô, monsieur le commissaire? Iza ihany tika. Mitady anao lasa azafady. Ay, meoary izy. Manaja anao andriamato komisera. Manao narse ka inona zany no atao zao? Ety an-dalana navinaka ny Rainy Joseline ho any amin'ny hôpitaly zao zay. Ka inona moa zany no didinay polisy akoatrany hoe resaka formalité? Zay indrindra ny tiako lazaina fa izy zavatra iseho eny ka aoka ianao hoentitra mihitsy ny amin'ny pasportndreo zaza fa orosoka dôly zany tsy tokony hivoaka ny tany malagasy mihitsy izy ireo. Reo vahiny mety tsy ahalalana fa iveriny hoe ara-dalàna eo amin'ny fanjakana malagasy ny fivoahan'izy ireo. Ny ankizy no ambarako amin'izany zany eny manana andraikitra lehibe amin'izany tokoa ny zay aza matahotra zay fa hita eo ihany zay fihetsika mamofady amin'ny tamy malagasy zany. Aleo ajanona mihitsy rehefa hita fa mifanohatra amin'ny lalàna velona. Mazava tsara zany Andriamatoa lasy fa akoatran'izay iza marina aloha ny lehibe an'ity raha maiziny ity. Ho hitanao manaraka eo izy fa zara roa zay sy mademoiselle Joseline aloha zao sy mbola hitondra indraina any amin'ny hôpitaly izy. Za manky kely an'ny talehibe anontanianao io. Zay aloha fa de sotaraka tsy hatratra azy io an-trano eny ary fa ienga koa zany zay de tonga de hamonjy mivantana eny Amborovy. Lasitsika ry zao zay. Ay. Ento marary hamonjy fitsaboana fa za apetrao amin'ny hôtel de ville. Bonne chance. Enao koa toraka izany, efa kahita ihany rehefa avy eo fa zao mba mitandrema ihany Renault angeka manana grady amin'ny arts martiaux misoranao nampandrehana zany fa ny tiako nge tsy zoviana amin'izany efa mba elaela ihany fanatrehako tamin'ireny spécialiste momba ny arts martiaux reny. Fa ianao ty aloha iza marina nohatra ny tao matoko tena be ery ataovy barangy aloha amin'izao fotoana izao Andray. Fa rehefa vita soma tsara ny asa dia azava aminao ihany ny zavatra rehetra. Lasy Lazao zay tiano lazaina fa so tsy mahatratra ny liry eo Tadidinao ve le 2 andro lasa tany maheva tanàna? Miarana torytsika. Zay. Okary mba fanoroka indray tsika so dia tsy hitako tsony ianao. Dala mihitsy ianao tiry so sia. Ny rainao azy ty mbola adidy be ny hitsaboana azy. Ny ady koa mbola tsy vita ka tokony mivavaka angena ataonao fa tsy ho be amin'ny hoe tsy fakahita tsony zany ianao. Tonga ho azy ny fandrinao raha vita soma tsara ny ady ataontsika amin'reto fahavalo-pirenena mandroba ny ankizy reto. Nakaizy renao sy remena voalasa mihitsy izy ka raha manaraka taxi ino dia mety ho tratranao any amin'ny mazava wil any izy. Taxi takanina nefa raha onzy fotsifotsy iny ka raha moto ny mety nao dia tsara ay avoaingana raha fa tady andositra zany le inko voaiko fotsiny varavarana dia afaka mandeha anao raha any lakle.
diginala mo. Aza mijanona mihitsy ianao ry sofera fa tara angakaingana. Ka vaky ny eniko ny ramse. Dray marina. Tena ho tara avion eto zany ka. Nefa mbola misy 2 kilometatra eo izao. Aza be eritreritra tsony ianao ringale gara. Atolory aty ny fiedinany aminao moramora ianao. Olona andeha avion ve ady hitondra fiedina rangaty. Miala tsiny ary fa hisavanao. Aza be fetsarambela tsy eo ianao. Azonao atao zany raha ohatra ka mpitandro ny filaminana ianao e. Nefa na izany aza mba aseho iahy ihany ny karatranananao fahefana hitazona eto. Aseho io e. Tsy efa notorinao tany amin'ny polisy ve moa za ty e? Aoka ho porofo mazava aminao na mitsorana fa manana fahefana ny anakana anao tsy andeha hivoaka ny Madagasikara. Azonao zany? Ary inona koa ty pleto posinao ty nefa milaza ianao fa tsy manana Ka ataonao inona ary azy ao e? Ianao manam-pahedina nefa za tsy manana ka hitifitra azy zany ianao. Ay. Mahay mamaly tsara tahaka zany eny ianao Aiza ny lo ratsy ny lanandefa tany amin'ny polisy nefa efa nokendrenao faty mihitsy ny tenako Ka inona nefa no anakanana tsy andeha ohatr'izao e? Satria voalohany nakakeriny rainy Joseline lahy. Tsy vitan'izany fa nataony la otage anao passeport sandoka hitondrana zaza malagasy andoso zany ivelany izy. Ka izy ary zay passeport aty amiko afa tsy nena ihany ka mahazo misava indray ianao rangaty satria fa natolotra ho an'ireo mpanao tourisme hitondra an'ireo zaza de ny momba anao sy sainany aminao. Faharoa, efa vonina mono ny mpiambina azy raha vao menga ny avion hitondranareo. Ka tsy nanome ordre azy amreo amin'ny am'izany ange. Ka inona ny tsy nanomezana azy efa andro vitsivitsy satria efa ho vita ny tianareo atao dia avelo ho fato azy eo. Any amin'ny garde ngamby ianao no manontany an'izany kosa rangaty. Ka elany nahatonga an'izao fakanakeriny sy fanaovana passeport rosiko zao. De mino aho fa de andray mivalinasa an'lahy lahy. De mieritreritra lafa hoe vitavita mora foana zao zavatra zao, vitavita mora amin'izany valitenila zany. Fa angaly ty tany tsy misy fanjakana izy ty Ka zavatra tsy fantatro mihitsy ange zany teneninao rehetrarehetra zany Fantatra lahy izy rehefa avy eo fa alo avy aloha ny volan'ny taxi de avy aloha izy andefa antsika rolan sisa. De ahoana zany ny vola laniko amin'ny avion ka nefa za ty sakananao eto. Ampafiry ny vola lazonareo amin'ny tsirariny zany tsy maintsy miitsoka eto lahy fa foany eritreritra andeha andositra ny tribonaly zany. Nefa raha vao manao fihetsika mahery eo lahy de ny fatiny lasa zany hoentina ny ivelany any amin'ny tany misy anareo any satria tany razandreniny lahy anaovandratsy de ilozana. Ka na tianao na tsy tianao rangaty de tsy maintsy mandeha anio ninninina satria nahoana? Double nationalité ange rangaty jiolahy rangaty no afatarana anao jiolahy eto amin'ny tany malagasy ka tsy maintsy ho tsarainy eto. Ka tsy manaiky an'izany raha tsy eo ny avokako na eo aza ny avoka ny lahy ny raha malagasy anana ny lahy no mitory fa malagasy lahy azo lahy zany ka tsy tokony anjakazaka eto amin'izay mahavahiny any lahy any. Ka nahoana moa ny tsy azoko ataony miady eo amin'ny tribonaly satria nge niraika eo avy any ivelany tsy misy andrarany lahy am'izany saingy tsy ho afa-maina amin'ny ratsy nataony lahy teto eo lahy. Zanakelahy ve no amity tahaka izany de anakelahy na zaza zangy izy ireo mba tokony aina amin'ny lamima amin'ny tanindrazany. Ka inona ary ny tena tadiavinao ny anakana amin'ny fanorana ny lahin'ireo zaza malagasy ireo ary tsy maintsy manefa ny saziny lahy koa lahy. Apetroary reny fidiny reny raha tena ifampitady amiko tsika sy lahy Fantatra lahy fa manam-pahaizana sy tsara fiofanana amin'ny karaté. Iny tsara zany ka saingy tsy fantatra lahy koa ny fahaizako manokana ka ty mba hitsapako an'izany fahaizany lahy zany de tsipoko ery lavidavitra reto fidiny reto. Efa tarany fiaramanidina any fialahy kosa aloha de tsy ho velomiko mihitsy ka de ento ara zentiny lahy ho jereko tsy misy homana ny lako eto fa niana ataoko tonga aloha ka iny ary lota tazo zany aizy tena zendra tampoka marina ary de rahako hitsaka ivoaka eo ny tsinainy manelingely lahy le ty any anaty fasika fotsiny lety zany no miletika ary de resiko mora fotsiny kay masoko ay masoko iny kely ty iny sandra tapahako tapaka ny sandroko ok'izay letsy mifony ka esory ary ny tanany lahy manakatra ny impolety iny adino lahy angany ny fanekena tsy misy mahazo mampiasa fedina mahery vaky okary fa voa ataovy zay tiany lahy atao amiko fa namono azy lahy namono azy olona mba misaina ihany aletsy ka tsy hamono any lahy fa de zao asiko rojo vy ny tanany lahy de nareo sy ny mpitandro filaminana sisa ny miady hevitra mba aterony amin'ny hopitaly aloha fa ohatrany tena vomafy mihitsy ka fantatry lahy zany
ka nahoana mampahoriny ray aman-dren'ireo ankizy malagasy misaraka amindreo la manareo oatra ny fantrany iza ny nahatonga an'izany tsy ianareo ka zay fantranareo zay indrindra nkeno mba anampiana azy ireo zay ny mahantra dia ararotina nitahaka anareo efa tafasondrotra any mihitsy anefa no tokony mba hoe anampy ny tany mahantra mba hoe anondrotra ny fireneny ka novidiana vola be nge le tsy ny akabeazany amin'ireo zazy ireo tsy misy an'izany letsy rehefa tsy fanasoa aminay nareo a de mandeana mandeha andolo fa tsy hoe andany fotsiny are-pirenena eto aiza letsika atao eto aminay malagasy tolo zao zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao tsy mba hoe fifanarahana amin'ny fiaraha-miasana atao fa de mitrandraka sy manondrana tsokosokona ny arenanay na ny zanakay na nininay fona ry sefa avelo andeha tena afabaraka amponina nefa mba nakatoavina tety tsy mahalala an'izany efa ny ratsy atao efa vita ka de ny tribonaly malagasy sisany anao ny adidiny na ho afaka ilana tsy de anjara an'izany ka tsy maninona raha mba miresaka amin'ny komisera ianao fa any alary anao any itsabo teny na mba omeko zay fanarahana ohatra izinona hoe mba mifanaraka tsy ho voavidy voly zany letsy zay na mahantra aza sady manala baraka amin'ny fanjakana malagasy toy zany ka ho voatany eto ihany azy zany ko malagasy elahy ka tsisy azony lahodinganina eto azonina zany allô Andriamatoa komisera eto Atsimokely eto zay fa voatanako eto ny lehiben'ny mpanondran-tsasaka de andefaso fiara miaraka amin'ny escorte hitondra azy naratra mantsy le ry tamin'le adinay de hoentriny amin'ny hôpitaly aloha zay zany fa asa raha mbola misy ilanao ay tena ilaiko mihitsy za fa de misaotra mialatsy indrindra raha namora ianareo na de efa vita azy ny asany ombony atsika iny raha ny marina aloha tokony ny lehibe ny sampana amin'ny fitsikolovam-pirenena malagasy no hitondra zao fivoriana zao fa izy moa lasa namonjy fivoriana ny Amerika fivoriana momba n'izao zava-misy eto Madagasikara zao ihany raha tsorina de momba ny zaza ka eto zany sika efatra menada samy anao ny filazahana zay andraiky ny avy tamin'ny raharaha iny ka inona tsony moa tompoko no fatarina fa efa nifankalala daholo inge zay ireo ka ny tena zava-dehibe indray nefa neny tsy fantatrareo menada ninona ny tsy fantatra tompoko ay tena eo akaikino izy no Andriamatoa lasy pitsikilo iraisam-pirenena na rony antsona hoe espion irony izy ve zany le efa nanao mission teto momba n'le fanondranana tovavy sy arenakibony tany farany teo iny za indrindra fantatrareo fotsiny ny lazany tamin'ireny fa zao nareo vao tena mifanatrika taminy andray ary zany tamin'ny voalohany de nihevitra azy ho tsyloay satria izy moa mitondra ny moto any Mademoiselle Jocelyne ka hoe mpangalatra izy tamin'izay ko marina aloha raha nieritreretra n'izany zay satria tsy fanao koa ny amin'ny asa toa zao ny tonga de miredareda avy hatrany ary zay mapitsikilo maty anina azy apetratsika eo aloha amin'izay fa anao ny tatitra vokatry ny asa tamin'iny isika ka atomboka amin'Andriamatoa Andriantsoa lasy zany ka de ianao ary no nanokatra ny fotoana azafady indrindra aloha Andriamatoa komisera fa tsy de misy azoko ambara loatra no ny efa mahazatranay amin'ny asanay efa fantatro mihitsy nefa tsy hanao procès verbal amiko ianao noho n'le asa miafina fanao nareo eny tsy manino zany kanefa mino zay fa mba manana ny azo ambara kely ihany ianao nahoana kosa moa tsy mba hanana anjara fitenena amin'izao raharaha zao fisaorana lehibe no atolotra anareo teo amin'ny fifanampiana zay nahatanterahany ny ady tamin'ny fahavalo-pirenena iny atsika rehetra ny fisaorana satria firenena tokoa no jerena ka ireo ankizy no avy ny firenetsika satria isika ihany nge no tsarain'izy ireo any arina raha tsy mahavita ny ditsika tsy azo adonona koa nefa reto vavolombelona ny ara-pahoriana tamin'ny fangalanany ray aman-dreniny ankiriny ka natao antoka tamin'ny zava-dratsy fangalaran-jasa
ka aza matahotra nareo fa hoentika any amin'ny patron be zany rehetra zany ary izy no mahatapaka nionitra ho an'izay trapavoazana. Efa tonga eo indrindra sika dia mingavy mademoiselle Rabar Roseline hanambara ny tena mariny amin'ity raharaha ity satria araka ny fandehan-javatra dia toa misy iaby ihany amin'ny resaka firaisana tsokombakomba amin'reto zolam-panondrana zaza reto ka inona no andraisanao an'izany? Eny tompoko, tsy omeko tsinona nareo raha hoe ihany amiko ka dia vonina any anazava. Azafady kely raha nadiady ny ray aman-dren'ireo zaza mantsy zahay dia tsy alala afa-tsy ianao nanangona azy ireo, ianao ihany no fantatry ny olona, ianao ihany no voateniteny. Raha vao tonga teto Andriamatoa Renaud Legare amin'ny alalany hoe mahampizatany azy dia ny fikasany voalohany dia niaraka amiko ary hoe anambady mihitsy aza. Dia nanaiky ianao? Tsy nanaiky azy satria olo mandalo ve ho azo nikinan-doha. Kanefa tsy natezitra azy ve zany? Mety nisy lonolony ihany aloha satria ho toy ny lehilahy andrebireby vehivavy ihany no everako azy. Dia inona ary niseho taty aoriana? Nampiasainy indray ny vola ka teo nahazo doka Dia nanaiky ny anambady azy ihany zany ianao? Tsy nasiako resaka mihitsy aloha ny hoe anambady azy saingy sarotra kosa aloha ny andainga fa efa niaraka fotoana fohy zay. Dia tafiditra tamin'ny fakapanahy ianao? Tafiditra tokoa satria nanome vola be izy hanatevenany fandrosoan'ny restaurantko ka natonga azy lasa malazalaza ihany eto Manjangy. Dia teo zany nipoitra nitetika manaraka? Niakatra tany Antananarivo zay fa mba te ahita ny fianakaviako izy noho mba hoe nanampiany azy zany. Dia sodoka daholo koa mpianakavy. Ka iza moa tompoko ny nanampo mifantany hatramin'ny ho asan'ny raiko tao amin'ny asan'ny ministeran'ny atitany zany. Dia izay koa vao mainka nahavoavo kokoa ny politika ny? Ie, nanomboka teo nahita ny hevitra nanaovany chantage mba tsy iverenako lalana. Dia mazava be fa teo no natratrarany ianao. Eny tompoko, ka noho ny fananany vola be no nanakaraman'ny olona aka ny dadan-keriny zany miaraka amin'ireo fitaovana momba ny fanaovana pasiporo. Dia taty Mahajanga noho ny toy ny tantara ka tsy hafananoatra ange tompoko satria na za no faty na idada satria nasiany mpiambina masika be tsy azo ivalozana daholo fa avy hatrany dia mamona raha vao manao kitotoka hiditra ny tsy misy fierana. Dia tsy nisy azo nanoerana azy mihitsy zany dia tsy maintsy nanao ny sitrapony? Tsy maintsy. Zay polisy nefa tsy nahafantatra ny fisian'io zavatra io ka nahoana ary no tsy nampandrehanay nareo? Ka tsy hitako angeringiako misery izay atao satria lozany tatao taminay mianaka sy ny fianakaviana raha fantany zany voany tsy fidiny re tompoko. Mivavaka foana ny nataoko sady nanao izay nampanaoviny. Efa vizana mafy mihitsy aho zany mbola irana mandeha foana so ihany fanatorak'Andriamanitra efa nosy tamin'Andriamatoa lasy Dia ianao daholo zany nakan'ireo zaza ireo tany rehetrarehetra tany? Eny tompoko, ka raha toka heverinao meloka tsy maninona fa ataoviny adidinareo nefa kosa avelao aloha mba hitsapony raiko Ary ahoana indray ary ny fankahitana ireo sy Andriamatoa lasy ary nangalaranao ny fiara nefa hitanao zao fa fiara-panjakana no nampiasaina? Zay tompoko ny hevitra farany azoko ny antsapazana so mba ahafitra sy ny raiko. Raha sitraka ry Andriamatoa komisera aok'izay fa tena makarary ny foko ny mieritreritra azy ka tsy verina amin'izany tsony ahy ny saiko efa reraka ny tena kokoa toraka izany nefa mbola hitsapo ny raiko aho zao. Marina tokoa izany Andriamatoa komisera fa amiko mahalala azy dia tsy afaka nameloka satria efa naveriny amiko ny fiara niady nataonay tamin'ireo jololahy mba amitsorana indray ny tanterako daholo ka mba mangataka aminao koa naiky ny fahamarinany. Eny ary ka aleoko sandray ary aloha ampitenenina ny vavolombelona farany anao ry ingalemena ny fitenenana? Eny tompoko, tsy dia ho lava angamba ny temiko fa zao ihany rehefa tonga teto Mahajanga ny rainy dia napetraka ary namenana tany antsinanana tany
ka tsy nahazo ny fampikasokasoka mihitsy izy mianaka fa izaho moa miaraka amin'ny ramosely gara foana matetika. De inona no nataony tamin'izany? Isaky ny mitondra zaza avy any amin'izay nanirahana azy any mademoiselle de anaovana passeport amin'nga rainy mademoiselle moa zany. Ary ireto zaza reto ve teto Mahajanga renivohitra no natoby? Tany Bonamarika. De tsy nisy olona hafa nanampy ny mademoiselle Jocelyne mihitsy a? Tsy nisy mihitsy andriamatoa komisera fa i mademoiselle rery no ny asa rery no nitery fiamantana ataony ramosely-gara. Raha ona ny fatilavy zao mantsy ny rainy. Ary taty aoriny aza rehefa maromaro ny zazazan'ireo de saika ataony mihitsy ahafaty amin'ny mademoiselle. Saingy mbola nisy ilainy azy anga de io izy hitanareo io e. De ahoana ary no nifandraisany tamin'Andriamatoa lasy? Angamba efa voalaza teo daholo ihany ngamba zany tompoka tsy hitako tsony izay hamerenana an'izany fa ny fahamarinana fotsiny angamba de hoe raha tsy teto Andriamatoa lasy de na ianareo aza ho voafitaka ihany keo satria tsy hanapohan'ireo passeport sandoka ireo tao amin'ny formalité de sortie. De voafitaka izany ve zay ho ianao e? Azafady tompoka raha ohatran'ny hoe nanaitra anao ny teniko iny fa mba azahoako ilaza ny ahako ihany. Eny miainonao foana ary zay? Le izy aloha tsy hoe fanendrikendrihana ty zavatra lasaiko ty fa filazana ny tsy ambaratelo ihany. Eny kanefa de ilaza azy ihany ianao zao. Zay indrindra mba hitandremanareo sy nanarahanareo ny asa ataon'ireo eo ambany fiadidiana. Tsy misy marina tanteraka angeto ambonin'ny tany Andriamatoa komisera tahaka an'izao fiahina teo amin'ny mademoiselle Jocelyne zao. De ahoana indray zany? Ka raha tsorina de taminareo teo ihany nisy miraitsokombaka tamin'ny ramosely-gara fa mety ho nahazo vola be ngamba n'izy de mody tsy nahita ny zava-misy. Ka raha araky ny hevitrao zany de mila fanadiovana atao amin'ny mpitandro filaminana. Mazava loatra Andriamatoa komisera. So de mba mitenitevy foana kosa renao Andriamatoa Lemena. Ka misy daoly nge zany Andriamatoa komisera hatrany amin'ny fitsarany. Ay, ka tsy matahotra anao voasazy amin'izany ve ianao? Ka nahoana kosa raha ny tsy hitan'ny agent de police marobe eto fa misy toe-javatra tahaka izany eto Mahajanga. Ary nahoana koa nireo manodidina misy n'ilay intehirizana an'ireo zaza sy nitazomana anga rainy mademoiselle no tsy misy vavolombelona fa ny avany Antananarivo indray tonga eto Mandiolana. Tokony efa fantatra teto hatramin'ny adim-boany zany. Ka amin'izany fanorotoroana zany de oka zay tompona andraikitra amin'ny raha rehetra na ara-panjakana na amin'ny tsy miankina mba samomaily fa tsy ho tetezi pona fotsiny filazana ny mariny fa raha tsy zany de ho afa-baraka ny firenena. Okatra efa teny ho tsakotsakony manatsainy zany tsy tokony ho antony any enjehan'olona. Tsy afaka nameloko an'se mihitsy satria samany eo mariny se. De ahoana zany ny amiko Andriamatoa komisera? De mbola misy fanadihadiana atao amiko ihany? Tsy azoko ataony iny mihazona anao fa miankina amin'ny fitoroin'ireo ray aman-dreny very zanaka zany raha toka isen'izany. Zay fa efa voaray daholo zany ny fanambaranareo teo ka aza de sarotahotra loatra fa de ezaka izahay hitondra ny marina eo amin'ny ambonimbony kokoa. Allô? Allô? Ahoana lasy? Manaja anao patron? Manao se? En forme. Hay, efa tonga tandrazana ianao? Tonga alina ka. Hay. Ka nanahoana le opération natao? Atao hoe nanahirana nefa tsy de nanany sarotra loatra satria nanambitana ny fanina tamina vavolombelona avy hatrany. De iny no nahitana ny zavatra rehetra. Fantatrao tsara zany olo io. Ka eto amin'ny hotely mihitsy azo no mivahiniko. Ary ny olona mbola misy sa? Amin'ny ankapobeny aloha efa eo ampilatana ny mpitandro filaminana eto Mahajanga ny tompon'andraikitra amin'ny opération zaza malagasy. Fa nga misy akapokeliny koa. Hay mo. Ny olana kely de nanao fanadihadiana momba ny fanangonana an'ireo zaza amin'ny polisy. Saingy tsy anjarako moa zany ka de miaino fotsiny. Fa nga tena en flagrant délit mihitsy le vavolombelona. No azavainy mihitsy no manjo azy ka. De ahoana ny fahazahoany se azy? Mazava ny azy.
tsy tokony ho voasazy izy saingy an'ny polisy moa zany ka tsy misy idirako loatra fa ny ahy efa vita. Bon, ataovy ny rapportny se ary alefa saingina ty amiko fa any ny anjarako manafaka azy anay samy mpitondro zany. Ka te resaka kely amin'ny mademoiselle Rabary Jocelyne ve ianao aloha sa? Ny rapportny se any de ampy. Fa izao patron efa fantatry ny tinsela zay ne. Ka raha tinsy de any manatanteraka an'izany kanefa raha vao misy ilana ny se de tsy maintsy mandefotra kely indray Saotra ry aloha amin'izany. Eka de bonne vacances Saotra patron. De ahoana zany? Adidin'ny polisy manadiady anao satria voatery ihany koa izy ianao zany no ianao nandeha nanangona an'ireo zaza tany. Fetsy angery ianao ianao no nalefany. Izy amin'izany nialatsiny fotsinotsina anao an'le asa. Ka raha nandanitsy anao de ho faty ingeny ndraiko ary za asa angamba ny tsy ho fantatro tsony izay mety anjohako. Zay no lazaiko hoe fetsy izy. Fa ho lavitry ny ahy. Ka zany rehetra zany de efa voalazanao teo amin'ny komisera dolo saingy asany io ka de tsy maintsy manadiady izy. So ihany lafa teo ianao no iveriko mpandeha tsotra fotsiny amin'iny lalana iny kay agent secret. Misaotra anao ihany koa fa raha tsy teo ianao de mbola mety ho lavidavitra vao vita iny mission iny. Fa manantena kosa zany amin'ny rapport nataonao any amin'ny patron be Tsy teny tsony fa atao toy ny vady mahay mandika aleo ny sandro no ilaza azy sa ahoana. Vita zany zao le mission de andao avy ianao. Ka mba manana any amin'ny akongy ary zao sy. De arinao eto zany. Nefa mbola eo ny fanarahana ataon'ny polisy momba ny alatsasy iny. De ahoana? De mizara manatanjatsainy. Efa voaray amin'ny patron zao ny zavatra rehetra ka aza dehibe ahy aloatra tsony ianao so de sanatria arary fo eo. Ka no ay azo inona zany fa tsy misy anamelohana Ohatra ry marina. Ataoko ahoana ny apiditra ny fanomeza tokeo an-tsainao mihoatra n'izay voalazako izay. Ny adidin'ny polisy azy iny fa ny an'ny patron mbola manana zo ambony ny anafaka anao araky ny fanambaranao. Raha tsy hoe isy fiovana hafa indray ataonao. Fa ny fantatro de aim-pirenena sy ny zaza malagasy no narovanao niaraka tamiko. Ka zay indrindra indrindra. Ka raha toy ianao meloka de meloka koa zany satria nahafaty fahavalo sy nandratra. Misaotra betsaka ary nanazava so de tesitra aloha ianao Inona koa ny tokony atesitra? Asako. Matotsika miara-miasa ho an'ny firenena. De mamitsika zany izy ty. De mamitsika koa ny mponinao aminy. Ka matoa tesitra de no ny fanontanianao miverimberina fa faly kosa nahavita didy teo amin'ny tanindrasana. Eny ary mandry ny saiko ampiandrasana ny valiny. Ary data ahoana zany no momba azy? Zay zao mampieritreritra eto. Nanaona nefa izy zay? Reraka be. Vokatry ny tsy fampitsakafo no sady ratsy karakary. Etsy adaniny koa tsy mahita masoandro. Ka raha inrenao inona moa zany fa ny sitrapony ihany nolainy de vita de après moi le déluge hoy zareo zay. De tsy mba hijery azy kosa velo ianao Tsy maintsy mijery azy ihany alohan'ny andehanako. Za konge misy maratra ihany saingy zakako any aloha le izy. Tsaboky re io fa aza matahotra ianao fa hono menanao de tsy mba misy vokatsoa ho avy amin'ny raha tiana de ny any dada marary io fotsiny azy. Misy fa aza matahotra saingy tsy izany ho anome zany fa ny any amin'ny foibe fiarovam-pirenena. Ka hoy taminao hoe iny rapport nataoko iny ihany no mitondra zany rehetra zany ary izahako tsara tsabo ny rainao. Aza matahotra ianao. Fanontaniana farany ary so de hoe sorena ianao. Eto anilana tovary tsara tare tahaka zao viady sorena va ianaoko. Kanefa de ianao ary zao andahoako. De maninona? Itomany? Tena malahelo be mihitsy ako. Voadidiny ranomasina tsika ka everinao ho aiza ary ahy ifankahita foana tsy anaiky ny lozanao fotsiny amin'izao kosa ary lasika. Ka inona ary ny tadiavinao amiko mba mijanona aloha mba manalala elo azy mba hanampy amin'ny fitsaboana ny dadana de 2 andro ihany azy. Izy koa ingeny mba te halala bebe kokoa anao To mampitsina reto boky zany fangatahanao zany. Ka izao
efa nahazo fotoana malalaka ihany avy any amin'ny patron mba akaina sy anao vakansa aty Majunga ka dia tsy mahina raha fa hijanona mahafaly anao zay. Avo ny lanitra ka tsy takatro ka zao hiataka kely ny renivohitrobonitsika. Fa manina raha atao amin'ny hotely na any tranonareo? Be tabataba beto ka aleo aloha hoany mba ampilamina ny saina ka hoana zay zany ka dia tsy mba hisoroka kely akory ve aloha zany. eo indray ary